Alléluia. De amin'ny fifaliana lehibe indray ary rasana babalala no eo amintsika amin'izao fotoana izao dia tonga ny fotoana izay rahantsika eto tanatin'izao fandarantsika vavaka fiambinana izay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao ny akiradio ny akimedia ny mpikambana tanatin'ny vavaka fiambinana ary ny gropy izay maharesy dia fiadana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Falibe izay mahita anareo falibe koa izay mandray anareo raha androany no vao tonga eto dia resy lahatra tanteraka mihitsy fa tsy kisendrasendra ny ahatongavanao eto fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia maharetatra amin'ny farany fa tsika moa dia hiaraka eto tsika anatin'ny adiny ray sasany eo dia za matoky fa adiny ray sasany afaka tena hanovan'ny fiainanao ary adiny ray sasany ampiovany na dia toky ny zavatra iainanao fotsiny aza raha kivikivy anao tonga eto ahery ianao miara eto nony ianao tonga eto voky ianao miara eto tena malaheloelo ianao faly ianao mivoaka eto satria asan'ny fanamasina dao zany asan'ny tenin'Andriamanitra avokoa zany koa dia tonga soa ianao dia maharetatra amin'ny farany manana hafatra ho anao Andriamanitra androany. Alleluia. Tsisy kisendrasendra eo amin'ny fiainana ary tsy kisendrasendra ny ahitako anao eto raha androany no vao tonga eto ka dia miaraba anao tonga soa ary eto tsisy vahiny tsisy marina efa eto ny pakety foana ny kisasany fa ianao koa raha tonga eto dia afaka tonga ianao dia efa mandray anjara amin'ny ny resadresaka izay atao eto afaka manao commentaire ianao afaka rehetrarehetra raha koa izay tonga eto dia efa aza matahotra fa dia raisina tanandroa arapainy rehetrarehetra nareo ka dia tonga soa nareo efa pakety foana kosa dia arapaina manokana ihany koa fa albe mahita Pape Marie-Jo niditra volonté tany tompo manokana Pape Marie-Jo Erika Raka dia ao ihany koa Rodine Maria dia Verselina Berta Sava Tozy Mikael dia Rodine Maria ao ihany koa Erika Raka Wendy Nathan tsy vavoamiko izany anarany zany fa tonga soa foana nefa dia ao ihany koa Olga Ranorso dia Akimedia atao trano ihany zany Eliana Versilina Tahin Jesosy Andoandry Tsiry Amboaramiel Henriette Rassou Kotre Camarade Jesosy dia tonga soa ihany koa Emy Manambotsoa dia tonga soa Felana Rakoto Vero Rassou efa zatra zany anarany zany alleluia Ajaska Patitsy dia ao ihany koa Koda Leoni dia Vero Rassou fandroany Yama Geneviève Andriamananjara Rantanila Marie Charline Mirana Arlala tonga soa Soameba Mama Valtina Nirina Andrenasolo tonga soa Tahin Jesosy dia ao ihany koa Sandola Fanilo Zafindramanana Itody Raonso Beky Rolande Arna Iena mahafinaritra be mahita anareo Zinata Oda Fanilo Zafindramanana dia ao ihany koa ry Erika Zinata Oda efa anteneniko teo Kadaka Malala dia teo dia arabaiko miaraka aminy koa Miray izay rafozam-baviny dia ao ihany koa Maevare dia ao koa Marie-Jo dia Tahin Jesosy Lova Marie Dia dia Elisa Tsiala Rasoeny Anne Larissa Angela Io Kambana Rantamalala Fanilo Zafindramanana Tahin Jesosy daholo tsika rehetrarehetra izy koa mbola tsy voarabako zay daholo angamba mbola tsy voarabako dia tonga soa ianareo dia mahareta hatramin'ny farany androany moa ny ekipa iaraka amiko eto androany Ralatojo ny vavaka fanombohana dia ao ihany koa ny tondra ny ten'Andriamanitra nabavintsika Angela Io avy any Chine Ralatojo avy any Allemagne ary ny vavaka firenena dia nabavintsika Erika avy eto Frantsa ka amelohan'ny zavatra rehetra aloha dia andao ampiarakintsika fiatan'Andriamanitra izao fotoana izao dia andao ampandrosoantsika ny rahalahintsika Tojo Mikael izy nitondra vavaka fanombohana teny tompo Ralatojo. Jesosy tsika rehetra dia tany Jesosy koa pasitera dia ary vavaka aritsika ry Andriamanitra aranay io miantso ny anaranao indray anay Andriamanitra satria mila mifanatrianao malahelo anao zay Andriamanitra dia tena hoe tonga eto indray ny tsirairay avy tapaka sy namana io Andriamanitra mpanaraka ny akiradio rehetra andramoka izao dia efa eto indray Andriamanitra satria hen'ny feonao indray dia mitenena Andriamanitra fa vonina anay hanangilana ny sofinay Andriamanitra tendreo Andriamanitra irao ny fanahinao masina tena hoe hanokatra ny masom-panahinay Andriamanitra ahafahanay mandray ny teninao indray Andriamanitra androany erakofony rano Jesosy masina Andriamanitra ny connexion anay mba handeha somatsara tia ny feno am-pilatananao Andriamanitra izao fotoana rehetrarehetra zao ianao Andriamanitra ny hanendry ny lehilahy mpanomponao hanisy ositra ny mpanomponao izay tonga ny toriteny Andriamanitra tena hipaika ty anatinay ny afatra anao androany ianao koa Andriamanitra ny
eo pastera mila belatra dia anao koa ny ampiteny anazy amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Eo koa Andriamanitra vavaka firenena dia ianao koa ny anisosotra n'izany Andriamanitra. Eo ny hira, eo ny rehetrarehetra izay ataonao rehetrarehetra Andriamanitra. Dia maneo voninahitry naranao ingany ny fanahinao masina sy ny anjelinao masina Andriamanitra anatrika fiainety. Isaina Andriamanitra mety miasa mety Andriamanitra ny ampy anazy mba ho tonga soamantsara eto izy. Fa raha ohatra kosa Andriamanitra any mety misy olona tena mpanaraka eto fa mety tsisy connexion izy androany noho ny antony manokana na mety hoe tsy afaka manaraka noho ny antony manokana koa. Dia ianao Andriamanitra ny amangy anazy any amin'izay misy anazy any mba ahafahany Andriamanitra manomana indray ny ara-panahiny satria dia izany mihitsy Andriamanitra nataona isan'andro dia manomana ny ara-panahynay any satria tsy fantatry Andriamanitra dia izay andro iviany Jesosy Kristy sy ivianao eny amin'ny raolanitra dia miomana ny isan'andro isan'andro dia tiany fiainao eo ampelantananao hatrany an-trano foana Andriamanitra zao vavaka fiambenana zao izy foana Andriamanitra satria mampahery anay zao dia misaotra Ramasina tiany avy voninahitra teo anao sandratana teo anao aleluia tenainao Andriamanitra amen. Aleluia. Saotra betsaka andraratotsika tanatin'izany vavaka fanombohana izany dia tahin'Andriamanitra foana ny ianao amin'izay ataonao dia mahereza isika tsirairay avy. Rolianisa Sumanib Prestka tahiny tompo Koda Leoni efa narabeko raha teo dia andahoaritsika anao hira anankiray da anatin'izay izentsika ny omakomana amin'ny tenin'Andriamanitra maka baiboly maka toerana tsara fa ifampaheritsika amin'ity androany ity. Koa dia andahoary ataontsika ity raha mahafinaritra be ity mahalana izy ity ataontsika nefa ira mahafinaritra ihany koa. Misy fotoantsika rehefa mandalo ady mandalo olana dia tsika mieritreritra foana ny zavatra tonga ao an-tsaintsika voalohany nefa ataontsika mandalo olana dia zao ny ao anatin'izay hoe narian'Andriamanitra ndry tsy momba antsony angamba Andriamanitra ndry efa mba misy zavatra ohatrany hoe hitanao hoe ny raha te zavatra ianao hanisy valim-bava nisy vavaka nangatanao nefa ny dify any le fotoana tsy tonga le izy dosany hoe ndry adinon'Andriamanitra dia matetika loatra tonga ao anatintsika izay teny izay raha tsy manapatonga ny fotoana efa ty ariana Andriamanitra dia niteny foana fa ny zavatra ataony androany tsy fantatrao fa ao ariana anao hisaotra azy hoe sy tika ny anton'le zavatra ndray mandeha iny fa ny zavatra azo antoka dia Jesosy tsy miala eo aminao zany. Mandalo ady ianao fa izy eo misy fotoana ianao mitomany fa izy eo akaikinao izy. Misy fotoana ianao mandeha dia savany ny lalana. Misy fotoana ianao alefany eo aloha dia atosiny ianao. Misy fotoana aringenao revana trotrony misy fotoana ianao tsy afaka intsony dia trotrony fa ho avy ny fotoana ho anareo izay efa nahatsiaro hoe niaraka taminareo foana Jesosy dia hiarahirany ty iritsika. Ho anareo ihany koa izay mieritreritra hoe tsy miaraka ngamba Jesosy fa maninona mandalo an'izao ady zao dia te hanamafy anao anatin'ny tiry ity fa miaraka aminao foana Jesosy eo aniranao foana Jesosy tahiny tompontsika rehetrarehetra dia misaotra rahalatozy tamin'ny vavaka fanomboana mamy be teo dia eno hira tsika dia hitsabatrany ranabavitsika Angela io avy any Chine rehefa avy eo hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra dia miverinety moa za mamela belatra Emela Vlitina Vatsoraja Lantony Rina tahiny Jesosy daholo Zinate Oda isika rehetrarehetra zay ny mbola tsy voarabavy teo angamba ndahoary meno finaritra isika tsirairay avy. Tevon Kristia, Alléluia. Ireu
foana Kristy. Tsika an'Andriamanitra zany izy zany a tena souvenir beako zany izy zany nisy fotoana nandalo tao anatin'ny ady be mihitsy tam'izany de tsy sanody aho tam'izany satria ao an-trano koa misy olona miandry anahy fantatro fa miandry aho ary tsy olona ray de nanantona mpanompon'Andriamanitra de zay tam'izay nainoko an'izay voalohany tam'izany nampahereziny aho de eo anao izy averako mino antiry ity de nasedy haino alira teo aho tena tsisy ditra tam'loko le hira satria ny aminy io a vavaka fametrahan-tanana ny ilaiko na hoe zavatra mivaingana e ry za tsy samody fa hira aloha nomeny anahy tam'izay de tsy de niditra tam'saiko izy de naveriny fandrahoana raha voakasika ve ny fonao de eno aho voakasika ny foko nefa za tsy de voakasika aloha tam'izany satria ny saiko tena feno roro fa rehefa taty aoriana tena reko ary tsapako fa za nampianoiny an'izany a fa tena teo anilako Kristy tam'izany ary noty aho tam'izany tena tsy araky ny zavatra nampoziko natahorako niseho tany atokantrano mahafinaritra Andriamanitra mahafinaritra tsy ary zay indrindra mahatonga ana miteny hoe zavatra ataonao androany ataon'Andriamanitra anao androany mbola tsy tsapanao aloha
ao avokoa ny fotoana tsy haovanao an'izany izany dia tena hoe tenay teo foana Kristy a dia maheresitsika rehetrarehetra noho ny malala seno a tahiany Jesosy a dia izay ny hitako vaovao niditra teo a mira narilary fanarapaiko Andrina Suzel tahiany Jesosy a dia Fleur tahiany Jesosy ihany koa mahevarefa narapaiko teo a dia tonga soa daholo a isika rehetrarehetra izay vao niditra ndao antsika hiany tenin'Andriamanitra avy hatrany dia miverina eto za rehefa eo a mipetrapelatra ny tenin'Andriamanitra entin'ny ranabavitsika Angela io a avy any a Chine nitolo-tentsika androany tahiny tompo ary a minofinaritra mangala-toerana mangala-tsirony a fa ahery ianao a amin'ity androany ity tahiny tompo a ranabavy a Angela io a anao ny fitenenana Arabantsika rehetra indray ny tenako a tahiny tompo manokana koa pasteur amin'izao anio izao izara ten'Andriamanitra amintsika ny tenako a izay hita ao amin'ny bokin'ny mpanjaka voalohany a toko 17 andininy 9 a ka hatramin'ny 12 bokin'ny mpanjaka voalohany a toko 17 a andiny 9 a ka hatramin'ny 12 amin'ny anaran'i Jesosy dia tonga tamin'ny teny tompo hoe miaingaka makanesany Zarefata izay momba ny Sidona dia mitoera any fa indro misy vehivavy mpitondra tena izay notendreko hamelanao any dia niainga izy ka nankany Zarefata noho ny teo ambavahadin'ny tanàna izy dia indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo niantso azy Eli ka niteny hoe miangavy ianao ao mba hitondray rano kely amin'ny siny aho mba hosotroiko noho ny lasa ahaka izany raha vehivavy dia niantso azy indray Eli hoe miangavy ianao ao mba hitondray mofo kely eny amin'ny tananao koa ao anefa raha vehivavy raha velona koa ny Tompoandriamanitra ao tsy manana mofo na dia iray akory azo ao fa koba kely eran'ny tanany ila ao amin'ny siny kely sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara ary maka tapakitay roa ao izao ary hiditra anamboatra ireo hoaninay mianaka dia ho faty izahay. Alleluia, amen amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Raha jerefantsika moa ny soramandreo ambony Eli tao an-tranon'ilay mpitondra tena tao Zarefata. Teto dia tenin'Andriamanitra no nentin'ny Eli nandeha tamin'io fotoana io. Nandeha Eli araka izay teny izay nomen'Andriamanitra azy izay ka nahita an'io mpitondra tena anankiray io dia nanotanteraka ny tenin'Andriamanitra no nataony ary nifampiresaka tamin'ny raha vehivavy niangavy taminy mba hanao izay hafatra no lazain'ny tompo taminy nanatanteraka soamatsara raha vehivavy dia nanome any Eli izay zavatra nangatahany tamin'ny fotoana io mofo sy ny rano hosotroiny tsara ny tompo ary mahafantatra izay mahatsara antsika Andriamanitra fa tsy araka ny hevitra antsika foana no andehanantsika olombelona olona nankatoa ny tenin'Andriamanitra no voatary ava-malala voatary Eli teto satria nanaraka ny baikon'Andriamanitra izy zotra sy nirindra tsara koa izay programany eritreretiny tamin'izany fotoana izany na dia tsy nitondra sakafo izy na dia tsy niasa ary izy fa nandeha tsotra izao fotsiny dia napahitan'Andriamanitra fity izany hoe nahita ny zavatra nitedaviny tamin'io raha vehivavy mpivarotena io. Tenin'Andriamanitra no nibaiko sy nanoro azy izay tokony ataony hoe mandehana makary dia raha mahita olona ohatr'izao ianao dia iny no tanterahana ny asany. Sika olombelona ry havana no tokony haka-lesona amin'izany teny izay omen'Andriamanitra antsika izany ohatra antsika eto amin'ity gropy Andramika Izaho ity izao dia izay mahazo sakafom-panahy faly ery mihitsy ny isan'andro amin'ny alalan'ny sakafom-panahy sy hafatra omen'Andriamanitra antsika
tombontsoa lehibe amintsika izany fanarahantsika ny tenin'Andriamanitra izany satria ao anatin'izany dia efa misy programa izay alahatr'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy. Tsisy mahafantatra an'io fandaharam-potoanan'Andriamanitra io raha itsika fa amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra sy ny tsindrimandro omen'Andriamanitra antsika matetika no ahafantarantsika sombitsombiny amin'izany tenin'Andriamanitra izany. Mivavaka sy mitady ny famindram-pon'Andriamanitra izany koa no ezaka ataontsika ry havana indrindra moa fa mifandray amin'Andriamanitra isan'andro ny amin'izay rehetra ataontsika ka izany no ahitantsika ilay fahasoavan'Andriamanitra dia ho velona sy miadana tsara isika ireto ry havana raha manatanteraka sy vonona ankatohan'izany tenin'Andriamanitra izany. Fanatanterahana ny tenin'Andriamanitra izay tsy miandriandro izy io na hoe miandra pitsopitso lava toy ny ataontsika indraindray ohatra ny aty aminay ohatra izao mafana be ny andro dia raha vao ohatra hoe te hanasa lamba ohatra izao dia te hiandry apitsopitso foana satria hoe mafana ny andro dia ka mihetsika ambony fandriana ilay lamba ho sasana nefa amin'io tsy aiza fa eto akaiketo ny masinina anasana anazy koa nefa ny amin'io eto akaiketo fa tsy mbola hoe andeha ho any amoron-dranomasina dia ohatran'izay ilay mahazo ny fiainantsika olombelona hoe fotoana justa mitsangana dia mapetra lamba anaty masinina dia mba vita ny sasa lamba raha mazoto ianao fa rehefa kamo ny tena dia mitombo eo foana io lamba maloto io ka raisintsika ohatran'izay ilay tenin'Andriamanitra hoe rehefa tonga ao anatintsika izay tsindrimandrin'Andriamanitra izay ka tanterahantsika tonga dia miova raha misokatra tsara mihitsy io fiainantsika io fa raha vao itsika no kamokamo izay na malaindaina hetsika dia mba kamo koa ny anjely hiaraka amintsika fa olona mazoto no ilain'Andriamanitra. Any amin'ny boky ny Ohabolana 10:7 any dia mivoalaza manao hoe tsy avelan'ny tompo mosarena ny marina fa foanany ny fitsiriritany ratsy fanahy. Amen. Ny marina eto izany ry havana dia arovan'Andriamanitra vonjen'Andriamanitra foana amin'izay zavatra rehetra ataony. Satria rehefa mifandray amin'ny tompontsika isan'andro dia mifankazatra amintsika koa ny fon'Andriamanitra ary dia tena mifanakaika isan'andro mihitsy izay rehetra ataontsika dia raisin'Andriamanitra ampitiavana be izany rehetrarehetra izany. Amin'ny Ohabolana 7:5 koa dia ahitantsika teny manao hoe mahaiza mametraka azy amin'ny alehanao rehetra fa izy no andamina ny lalanao. Alleluia, amen. Jesosy eto ilay izy io izay tian'Andriamanitra no ataony amintsika dia manatanteraka fotsiny no ataontsika satria fantatr'Andriamanitra foana izay zavatra rehetra mahasoa sy mahasambatra antsika fa Andriamanitra tsy hamitaka antsika izany mihitsy. Dia raina Jesosy ny amin'izany toetra tsara ataon'Andriamanitra amintsika isan'andro izany fa isika matetika kay no malaina hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Andriamanitra no fiarovatsika ry havana miaro sy mitantana antsika hatrany ninona mahazo antsika ninona miseho amin'ny fiainantsika dia aza adiny fa eo foan'Andriamanitra miaraka amintsika isan'andro ka sambatra tokoa izay rehetra mialoka ao amin'ny tompo ka andeha isika rehetrarehetra hanararoatra an'izany tenin'Andriamanitra mandalo amintsika isan'andro indrindra toy ny eto amin'ity groupe ity izay tombony lehibe ho antsika tsirairay avy maheno an'izany tenin'Andriamanitra izany. Omentsika an'Andriamanitra ary dera sy laza ary ny voninahitra mandrakizay ary manasa antsika rehetra mba hanaraka io tenin'Andriamanitra
izay voasoratra ao amin'ny baiboly io Alleluia, amen. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai pas de pain. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse des morceaux de bois. Je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons après quoi nous mourrons. Ne crains point. Va et fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-le-moi. Et ensuite, fais-en un pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la terre. Alléluia. Misaotra an'Andriamanitra tsika, misaotra an'Abavy Angela io tsika tao anatin'izay toriteny zay. Teny zahako moa nasina niny nasitsika niny vidéo kely iny mba tsika koa moa efa misy vazaha zao mianao antsika eto. De nefa izy koa efa misy mandika teny sady izy mahay teny gasy kely ihany de naizana zany de nataoko iny iny vidéo iny mba mpazavatsika kokoa izy ohatry ny ahoana marina moa zany zavatra niainana zany afa mitsy fa tsy izy rehefa jerena ohatry reny le izy raha nandinika tsara tsika teo de zao le zavatra nitranga
nandeha nivoaka an-trano iny vehivavy iny. Rehefa nandeha nivoaka an-trano iny vehivavy iny a dia andeha tady kitay ary io kitay io a andeha hanamboarany mofo ho anazy mianaka ary ny zavatra ao an-trano efa kely sisa ary zao ny zavatra nyteneniny hoe andeha amboatranyity aka kitay kely roa dia amboatran'le zavatra farany ao a zay no hanina farany a dia efa mimanio fatatra zareo fa ny fariana tamin'ny Elia ira vehivavy manany tena. Dia rehefa hitantsika ilay tamin'ny sary teo a dia mahantra be fitiavany mahantra be fiantrano fomba fiteny dia nalefa le divilo a dia efa nalefany hatramin'ny farany le kely indrindra tao nalefany a dia le lafarinina kely tao koa asa inona ny eritreretiny hohanina ao aorianan'iny fa ny zavatra mitranga dia hitantsika ny vokatr'ilay hitantsika ny zavatra mitranga tamin'ny farany a fa nisy indray a tao anatin'ilay tavoary efa tsy nisy intsony a ary nisy ihany koa lafarinina indray a koba indray a tao anatin'ilay fitoeran'ilay koba. Halleloia. Iresaka momba an'iny tsika androany mahazo toerana ianao fa ifampahery-tsika androany misaotrana manokana ny anabavintsika Angela io izay nitondrany zany ten'Andriamanitra zany aza dia taitra loatra ianao raha maheno feo an-jaza satria misy fotoana moa mareny mpianakaviana misy fotoana tena tsisy fotoana anaovana le toriteny rehefa raha tsy eo le ankizy a dia henontsika hoe misy feo anankizy le izy fa mino fa tsika eto moa dia tsika eto dia mahafantatra tsara ataony an'izany hoe misy ny adidy amandra raha ao ny ankizy any Koweto ohatra manao raha miasa zara raha misy fotoana anaovana toriteny tahaka izany koa rena bavy Angela misy zazakely maromaro teo akaikiny a dia maheno feo anankizy fa tsy ireny no manidingina antsika fa rehefa voarentsika ny hafatra dia zay ny zava-dehibe misaotra raha nabavy Angela mahafinaritra dia mirosoa hatrany a tonga avy amin'ny ambony indrindra ho ampiasain'Andriamanitra foana ny ianao a amin'izay fotoana rehetra ilany ianao a dia mahereza mahatanjah dia mijinjah ihany koa ny vokatry ny asan'Andriamanitra zay nataony satria mioty tsika ao aoriana tsy maty antoka tsika ary tsy foana tsika no fikirizantsika aina ao amin'ny Kristy Jesosy. Halleloia. Hoy ny tenin'Andriamanitra ny anabavy Angela moa nanomboka atao amin'ny andininy fahavalo fa izy teo novidiny no novakiny fa zako sara maka ny tenin'Andriamanitra io a dia hovakiko a manomboka any amin'ny andininy fahafito a hatramin'ny fahaenina ambin'ny folony a no hovakiko. Feno ohatrany vava mihitsy le diloilo voaka mihitsy aza. Halleloia. Fa ombiazana fitahiana tahiny Jesosy a dia izy akoa mbola sy narabaiko teo misaotra anareo soa mevy fa narabaiko tsiry amboara-melona Monisy lazafy malala tahiny Jesosy a reo ihany mbola tsy voarabako teo ngambany. Za androany ny toriteny ho araha fijona vavolombelona satria ny ainako toriteny io ny ainako io fa andronge ovakitsika le tenin'Andriamanitra andininy fafito ary noho ny ela dia rihitra ny renirano no tsy fisian'ny ranon'olona tamin'ny tany tamin'io le nisy an'le mosarynafo be tamin'izany fotoana izany dia ilay niteny Elia hoe raha zahako no miteny a dia tsisy orana ary raha zahako no miteny vao misy orana dia nasian'Andriamanitra ny ala tao amin'ilay toerana Elia vakiko manontony mihitsy izy dio matsy ny andohany Elia ho lasa mpaminany ary Elia Tisbita isan'ny vahintany Gileada laza tamin'ny Ahaba hoe raha vela koa Jehovah Andriamanitra ny Israely izay tsanganako eto anatrehany dia tsy hisy andona ranon'olona akory amin'izao taona izao raha tsy afaka ny teniko ihany tsy araka ny teniko ihany ary ny teny Jehovah tonga taminy ka hoe miala eto ianao dia miantsy nanana ka merehany anilan'ny renirano Kerita izay ao atsinanan'ny Jordana koa ny renirano no isotronao ary ny goaika no didiko amelinanao ny amin'ny toerana any zany dia lasa izy ka nanao araka izay tenin'i Jehovah fa nandesy ka nitoetra teo anilan'ny renirano Kerita any atsinanan'ny Jordana ary ny goaika nitondra mofo sy hena ho azy isa-maraina ary mofo sy hena isan-kariva ary ny rano tamin'ny renirano no nisotrony. Zao aloha voalohany indrindra araka le tenin'Andriamanitra teo any amin'ny obolana mahafinaritra le tenin'Andriamanitra ny ranabavitsika teo amin'ny obolana toko fahafolo andininy fahatelo manao hoe fa tsy avelan'Andriamanitra tsy avelan'i Jehovah ho mosarena ny fanahiny marina fa tsy ny fanahy ihany tahaka ny anambinina ny
fanahinao any anambinina nofonao a tsy avelan'andriamanitra mosareny zany Eli mpaminany tsy avelan'andriamanitra mosarena maniny ianao ny ataotry no mosarena betsaka amitsika no mitetaina no mosarena fa taditio fa ny fiainanao tsy miankina amin'ny fiainana mitrangy eto am'izao tontolo zao fa nisy mosary tsisy rano tsisy orana tam'izany fa Eli nisy sotro rano ara-dalàna misakafo ara-dalàna ary ny azy a tsy mba poste tsy mba laposte tsy mba TNT tsy mba DHL tsy mba inavy no mitondra ny sakafo fa izy no mitondra ny anazy goaika livreran'andriamanitra tonga de le ara-potoany reny mihitsy tonga manatitra halleloia de tsy nona tsy mosarena lamina tsara mpanompon'andriamanitra ianao aza matahotra no mosarena halleloia aza matahotra no mosarena ataovy fotsiny zay asen'andriamanitra ataonao de milamina ny alehanao halleloia andraky le tenin'ny jarenina vavy teo ireo bolina tofatelo maneky azy amin'ny alehanao rehetra fa izy andamimany ny lalanao halleloia de vita zay fa izao miaraka amin'andriamanitra de miovaova ny zavatra mitranga mitsiketsika ny fiainanao rehefa miaraka amin'andriamanitra miaraka amin'andriamanitra za zany riavana ny expérience zany izy fotoana tamin'ny 10 taona nanompokan'andriamanitra tamin'ny 10 taona zany hoe tamin'ny 2017 tany seka noratra boky a saingy tsy nanam-potoana seka noratra hoe ny 10 taonako zasy Jesosy fa misy zavatra ho tantaraina riavana malala ao amin'andriamanitra hitanao rehefa miaraka amin'andriamanitra de tsy mba ohatran'ny mpiasam-panjakana ianao ny mpiasam-panjakana miaratsiny tsy raha tsy kory ny mpiasam-panjakana fa mpiasam-panjakana any amintsika any Madagasikara de hitanao misy na tsy mpiasam-panjakana koa fa misy olo efa mety olo loatra zany ka ianao miasa de io asany hoe fa asany hatramin'ny 30 taona 20 taona iofona ny asany de tsisy miova tonga izy amy valo a de vita ny asa de miaro izy amy 12 a de misakafo izy a de velona izy amy 2 de mivavy izy amy 2 sasany mandritra ny 20 taona de na ny lalana lehany ary de iny defa fantatry ny olo iny fanata ngana rary ihany na nytotsy nandalo teto fantatry ny olo ataony olona famataranandro mihitsy aika na fefantara fa iny fa nandalo teo ranga iny ataony olona famataranandro ianao misy fiainana zany fa miaraka amin'andriamanitra tsy ohatry zany miaraka amin'andriamanitra miovaova taitaitra mitsiketsika miovaova tampotampoka ianao eny ambony anaty transcedera tampotampoka ianao eny ambony tendrombohitra tampotampoka ianao any anaty miovaova tena hitanao mihitsy misy zavatra miova tsy fantatrao zany tsisy zavatra tsisy fa miova foana mandalo tane mandalo favokarina mandalo orana mandalo fa ny zavatra mahafinaritra de tahiny tombo foana ianao halleloia ka izao ny rano de tsy maintsy lany ny reny ranony Kerita izay any Eli rery tam'izany sotro fisamanako sotro isaky ny mangateny ritra le rano sy hoe Eli rery mery misotro rano fa le izy koa ohatry ny any hitantsika tsara fa any Californie zao misy haitany be mihitsy any Californie zay misy haitany be tena tonga de ritra ny rano any am'ndranabavy any akaikikaiky ny dranabavy tsy haiko na lavitra ny dranabavy Marizo moa California raha mihoatra amy New York tsy adiko jery saritany fa ritra ny rano ka sady misotro Elia ny anandro koa maky ny anjarany ny orana tsy tonga de ritra ny rano zany hoe ianao miaraka amin'andriamanitra afaka ritra ny rano afaka ritra fa ny zava-mahafinaritra ny fahasoavan'andriamanitra eo aminao tsy mety ritra ny fiainanao tsy miankina amin'ny Kerita aza mitaitaina ianao raha ritra ny reny ranony Kerita fa ny fitiavan'andriamanitra anao sy ny fahasoavan'andriamanitra mirotsaka eo aminao ny fitahian'andriamanitra anao tsy ritra mandrakizay io tsy lasa ny anandro io tsy miankina amin'ny avy ny orana io fa miankina amin'ny fitiavan'andriamanitra halleloia fa ritra le rano andiny fa fito am'izay arytsika hiditra amy tenin'andriamanitra am'izay arytsika ary noho ny ela de ritra ny reny rano noho ny tsy fisian'ny rano norona amin'ny tany fa ny rano ritra ny feon'andriamanitra koa tonga halleloia andininy favalo ary teny Jehova tonga taminy ka nanao hoe
teo nisy teny Jehovah nyteny any amin'ny 17 miala eto ianao de mety tsy nanana dana maka ny kerita alleloia de misy goaika melona anao sy ny sisa eny tompoko eny Jehovah antokany eny sitraponao alleloia ety atany takiny any an-danitra alleloia ary lano ny renirano ritra ny renirano ary ny teny Jehovah ndray tonga tany de mianga ndray ianao de makanisa ndray ny azarefata zany raha vao olona tsy zatra mino an'Andriamanitra very ety atany de efa very ny olona mpiady hevitra tsy azoko mihitsy koa Andriamanitra kerita de zarefata de inona koa tanao misy olona ohatr' zany oria Andriamanitra be irakiraka ry havana malala averiko aminao foana fa za manampy anahako amin'ny fanompokan'Andriamanitra nanaovako skoto taloha zay manao skoto taloha de hitanay mihitsy zany hoe manaraka signe de piste signe de piste zany hoe manaraka an'ilay torolalana zay amen'ny chef ianao mino fa betsaka raha anao skoto teto de misy dikany daholo ohatrany hoe code de la route io zany fa amin'ny misy fomba fanaovana azy hafa aminay skoto misy fotoanao mandeha ohatr' zao de misy famantarana hoe afaka 20 metatra misy taratasy ho anareo de mijery amin'le taratasy ianao de mampalahelo fa misokatra ny taratasy ozy ny sefa miverena fa tsy aty ny lalana lasa ndray nao mivery zay le toro lalana fa tsy afaka tezitra amin'ny sefo zay le skoty mianatra makato za ry havana malala tena teneniko anao fa manampy anahako reny zavatra reny amin'ny fanompokan'Andriamanitra za makato na mbola miteny Andriamanitra ndana makery de miverena indray ndana makery de miverena indray tsy manontany zany tsy inona koa ary taloha tsy nakany makeny aloha misy antony zay ataovy indray ry de ataoko zany izy ny Andriamanitra aleo izy anao zay ty no tenin'Andriamanitra za ndray le miteny manao hoe itya irao atao ary ny sitraponao zany nge ravana Elia nge ravana tonga any an-danitra any niakatra velona mbola manao sitrapon'Andriamanitra izy zany atao any ny sitraponao ozy Jesosy nampianatra ety atany takiny any an-danitra mba menary ianao manao sitrapon'Andriamanitra ny olana aminao ianao te ho tahian'Andriamanitra fa ianao tsy manao sitrapon'Andriamanitra raha izy fotsiny nge hoe tsy nakany amin'ireny ranokerita izy tany anao mianga ianao eto za tsy andeha mandeha amin'ireny ranokerita za iny amin'ny rano nanosy ohatra zany bedematsy loatra zany miteny Andriamanitra iny ty atao de mandeha ihany fa hitovitovy amin'iny fa araky ny fisainan'olombelona ndana makany any Ninive za ho any Tarsisy Mozisy Jona fa Elia ohatr' zany ndana makany an-kerita amen Jehovah alleluia hoany teny hoe lany ny rano ary za mino fa tsy rano tanteraka io manomboka meridritra tsy fon'Andriamanitra hisotro rano-potaka zany manomboka meridritra zao miangandray ianao halleloia Andriamanitra ke tonga alohan'ny fotoana foana mandrika tsy taitra mihitsy tsy tary ozy ny ten'Andriamanitra mianga de makanisa ny azarefata indray amen ozy izy Elia mianga ndray makany azarefata izay namany Sidona ary mitoerany fa indro misy vehivavy mpitondra tena zay nitendreko amelona anao mahavarina misy inona hony misy vehivavy mpitondra tena rehefa mitena hoe vehivavy mpitondra tena de aza manana tena arenany am'izany ianao misy vehivavy mpitondra tena nanao fanatitra ny olona tonga de paquet ny azy tang vola viny anazy rehefa mitena anao hoe manano tena mpitondra tena de olona tsisy ninona raisiny izy zay tedinao le vehivavy anakire le ritra koa ny efa andeha amidiny zanany le dililo ray tavoara taditinao zany ny vao mitendany hoe vehivavy mitondra tena de fezo fekiby rehefa ho any am'izany ianao na mba mivimbiny ianao no mivimina fa tsy ianao no amantana nininina any aizy nareo nivahiny androany am'le vehivavy mitondra tena andao hiva hitondra vatsy tsika fa tsy afaky raha mato io nona be any tsika fa tsisy ninona any rehefa hoe vehivavy mpitondra tena de endrika tsy fisina zay olona somary sahirana izy zay daholo mpitondra tena amin'ny baiboly fa de zany daholo
nampalelibe an jesosy le vehivavy anankiray le efa sady manano tena mpitondra tena fa ny zanany lahy koa maty nefa iny zanany lahy iny mba hianterana tsisy ninona resina tsonga zany raviny mama mampino zao manano tena taloha mpitondra tena fa nietsika koa zany raha matoa zany alleloia natafitany zanany rehetra izy alleloia de ny zavatra nataony Elia misy vehivavy mpitondra tena no tedreko aninona hamelona anao oay re olona tao amin'ny baiboly ny teneniko rô riva tsy hoe ianao mahantra ny atao amin'ny baiboly zany teneniko zany fa ny manano tena sy mpitondra tena makoa nefa mametraka ny fiainana amin'Andriamanitra de ho jerentsika ny farany ny fiainan'ity vehivavy ity zay a ho tendrena melona zany hoe eto zany zao i Elia niala avy teo amin'ilay renirano sy lay hena be isan'andro isan'andro de hoany amina vehivavy mpitondra tena fa io efa nitendren'Andriamanitra amelona azy manomboka eto zany tsika hifantoka amin'ny olona nitendren'Andriamanitra androany tsy hifantoka amin'ny Elia intsony tsika fantatritsika fa Elia de tsy avelan'Andriamanitra ho mosarena ary fantatry Jehovah ny lalan'ny marina baka misy mieritrereo mpivaroteny zany mpitondra tena olona maty vady misaotra ny andony Yesu Jery manazava zao de velana rehefa hoe mpivaroteny zany fa mpitondra tena manano tena misaotra Suzelle neny Elia efa milamina foana fa misy olona nitendren'Andriamanitra eto ka io olona io olona sahirana fa nefa nitendren'Andriamanitra ary nomen'Andriamanitra didin-keza be de ny aniny namelona ny Elia so de mba diso safidy ary Andriamanitra fa Elia tsy nieritreritra an'izany Elia zatra miaraka amin'Andriamanitra fantany Andriamanitra raha olona nainao zany tonga de izy ny laza makany le Elia fa ho faty mosaraina ianao tsy maintsy amaly Elia fantatro zay enoko rahalahy fa kalma fotsiny nareo tsy niady hevitra izy de miainga izy ka nakany Zarefata rehefa tonga tany Zarefata izy ary no niby teo am-bavadin'ny tanàna izy de indro le vehivavy amin'io tsy fantany tsy fantany kolona tsy fantany fa efa nitendren'Andriamanitra any anananandry ny anjaran'ny Elia de maninona mandeha fotsiny makany Zarefata fa tsy maintsy ampion'Andriamanitra amin'ny olona io tsy avany io tsy olom-pantany io fa olona nitendren'Andriamanitra amelona azy no niby teo am-bavadin'ny tanàna izy de indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo araky le hitantsika teo maka kitay tsy afaka mividy charbon ntsony tsy afaka mividy gaz tsy afaka mividy manangona kitay tena olona sahirana ary mbola tsy fantatry Elia mihitsiny hoe atraiza ho aiza ny mahasahirana an'ity vehivavy ity ny zavatra fantatry Elia de zao amelona azy no tendren'Andriamanitra amelona azy io vehivavy io ary no niby teo am-bavadin'ny tanàna izy indro nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo ary Elia tsy nandeha tamin'ny masony ara-nofo fa raha masony ara-nofo tonga de nandondona tany amina tranona vehivavy milionnaire teo izy zay trano mitsoala zany tinga mba ny amelona ana tindao ana tompoko manakirany hoe ato zany fanirahan Jehovah ianao ny amelona zany amelona anao ka inona n'ilay loka tianao idira aloha de melanao ny rehetrarehetra isotro sisa raha maso ara-nofo tsy maintsy tanina lena Elia tonga de mijery amin'ny makanatina sy fifoky tany izy moa zany mba manamanana indrindra eto nareo te vehivavy manano tena izy fa izy manan-karena de tsy maintsy miteny hoe ranabavy misy olona ty madame Janine angamba nohatra na madame Perline anaran'olona efa ohatrohatr' zany madame Georgine fa Elia ry havana alleloia tsy ny maso ny ara-nofo no mijery an'izany fa raha ny maso ara-nofo de diso programa fa nieniny fanahy masina izy nandeha fotsiny izy io misy vehivavy maka kitay
dia tahaka ny Samoela ilay nitenenin'Andriamanitra hoe osory io fa io no izy. Halleloia. Saika nilay tamin'ny mahasoranofo aloha Samoela, Eliaba, hoay lavalava tsara, ranjanana tsara. Hoy izy Andriamanitra, tsy izy io ampiasao amin'izay masonao ara-panahy, tonga teo amin'ny Davida amin'izay, osory fa io feo amin'ny fanahy masina, feo an'Andriamanitra. Ary teo amin'ny epaka anakitao ilay vavy, todozy izy ny fanahy masina, Eli atsofa io le izy. Eli koa tsy nisalasala hoe zao nambaniny mba hamarina kosa Andriamanitra, zao ve ny amelona anahy, kitay aza ny tsimponiny, zary mbola mahavidy charbon. Ka tsy nitendreny Eli fa nitendreny Jehovah. Halleloia. Ny fievitrareo any lalako tsy mba lalanareo hozy Andriamanitra. Ary dia natsongy niantso azy lika nanao hoe masiny ianao mba hitondray rano kely amin'ny fisotroana mba hisotroko. Fitsapana voalohany, rano tsy vidiana. Rano na manan-karena na mantra afaka nahazo rano tamin'izany. Makeo amin'ny fatsakana. Ny dingana voalohany dia fitsapana voalohany ravana malala dia ny fangatahany Eli zavatra izay ananany ity vehivavy ity ara-tanàna. Andriamanitra rehefa hiantso atsika dia zavatra anananao aloha ny antsoiny. Zavatra anananao no angatahan'Andriamanitra aminao. Safidinao ianao ny tompon'izany. Tsy mihera amin'ny dady ianao, tsy mihera amin'ny neny, tsy mihera amin'ny vady, tsy mihera amin'ny patron raha handray an'i Jesosy. Tompon'ny fanampahana sy ny safidinao ianao. Tsy andoavanao vola ny safidinao. Halleloia. Miantso anao Jesosy androany. Ary zavatra misy any aminao ny angatahany voalohany dia ny mba hitoetra anatin'ny fonao. Ny amoano ny fonao. Tsy mila kody, tsy mila miditra anaty kody, tsy mila miantso fanjakana ianao mangataka kody na mody pasy havoahana mamany fonao. Tsy mila fitsapakevim-bahoaka sy fivoriam-pianakaviana raha mba mandalo eto ianao androany ka voakasiky ny tenin'Andriamanitra. Tsy mila manao fivoriam-pianakaviana ianao raha za reto ohatry ny nisy telo tenin'any ka ahoana ny hevitra reto tozokafako ve mifoko an' Jesosy sa andray azy ve za sa ahoana ny eritreretrareo. Zavatra misy any aminao ny angatahan' Jesosy voalohany. Nangatahany Eli ry havana rano aloha. Tsisy tsy nanana rano tamin'izany. Tsisy afaka tena rano lafo be zany rano zany alaina eo amin'ny fatsakana zany. Azo atao tsara ny nanomehany zany. Iny ny fitsapana voalohany. Ary hoy Eli mahakatoy ity vehivavy ity. Tsy nifidifidy foana Andriamanitra raha nifidy azo ny vehivavy natao nge ry havana. Le vehivavy Samaritana ry havana mbola be famaliana kely tamin'izao zay. Mba meo rano ao isotroako. Tsy ianao ary olona jios zay Samaritana ko nga ianao afaka misotro amin'ity. Ianao ary tsy manana anina. Somary mbola niavina. Fa ity vehivavy ity olona tsy fantany Eli mba meo rano ahako. Hitondray rano kely amin'ny fisotroana mba ho sotroko. Ary noho ny lasa naka raha vehivavy vao hitany Eli fa nakatoa dia narahany Eli teny anankiray amin'izay. Andiny fa 120. Ary noho ny lasa naka raha vehivavy dia niantso azy Eli ka nanao hoe masiny ianao hitondray mofo kely koa eny an-tananao ahy. Raha olo-kafo zany dia fatezerana aloha ny tonga dia tonga. Ianao nga olona fantatro fa maninona ianao ahoana ny fakamagatagataga fiaina efa sarotro zao ve rangaty sa vehivavy kely tia indray ve raha rangaty ny amin'ny anao nga ianao jombilo. Tsia nareo any avaratra mahafantatra tsara zany jombilo. Ka Eli tsy jombilo. Ary le raha matoty koa tsy mamasosy fa ny tena marina ary tsisy ninona mihitsy izy. Ary noho ny lasa naka vehivavy dia masina ianao hitondray mofo kely koa eny an-tananao ahy. Andiny 12 fa ora vehivavy verina izy. Tena nitsotra amin'ny marina izy. Teny izy raha mba fantatrao mantsy raha mba fantatrao mantsy ry Eli.
raha velona koa Jehovahandriamanitra ao tsy manana mofo na de ray akory azahako tsy manana ay fa maninanao mangataka an'izany tsy manana raha nanana firy ny olona mitenao zany mba vonjekeny raha nanana no meko anao tevako te tena tsy manana mofo fa tsy manana fa tena raha velona koa Jehovahandriamanitra tsy manana mofo na de ray akory aza fa iny any ananany ary ny vehivavy mpitondra tena samy manana n'io fomba fiteny io foana tsy manana fa tsy manana n'inona afa-tsy le afa-tsy iny tsy manana mofo fa koba kely eran'ny tanan'ila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana eo amin'ny tavoara ary makatapakazo roa zao ka hiditra namboatra reo hoanina mianaka de ho faty zay ay le olona ny rahan'Andriamanitra ny Eli efa ohatr'izany mihitsiny ohatr'izany mihitsy mivavan'ny olona raha ohatra olon-kafa zany ranobavitsiry amboara ohatr'izay orangatya ianao ve ahoana mety mbola nazo hoe mitonatonana ohatr'izany aika ty olona ty olona zay voatendry amelona olona efa manomboka miala iny raha samby zany izy tia de samby efa miletika efa samby efa nomboka iletika efa titanika no asena tengenan'izy Eli asena iakarany Eli andehanany Eli sambo efa miletika fa Andriamanitra mbola tsy diso e ary Andriamanitra tsy manao erreur fa rehefa nitendreny io de misy antony toy zay vehivavy hoe za nge tsy manana ninina tsony fa koba kely eran'ny tanan'ila de menaka kely araky lirantsika tamin'ny saha teo de misy kitay anankiroa reto kitay anankiroa no zavatra hitany ary rehefa vita reo izy de io sisany hoanina mianaka de miandro fahafatesana sisy zay ary io zavatra io mandalo eo amin'ny fiainatsika misy fotoana tonga eo am'izay hoe io sisy raha lany io zay ny vitany amintsika fa tahaka ny tsy neno Eli havana rehefa meno antenao raisinao amin'ny rehefa maiky an'ity tantara tenao de ohatrany hoe olona tsisy sentiment mihitsy ny Eli tena mba mafy sady tena mba hafarangaha zany Eli zany Virginie Andomalala Rosimia zay vao hitako teto tahin Jesosy Virginie Andomalala ohatra vitako eto ihany fa malala Rosimia andro any vitako eto tonga soa ery zany Virginie Andomalala zany vitako indray tahiny tompo tonga soa indray de ozy izy le vehivavy efa miatra manainy zany vo avy mihinana an'ity zay de zay maty zay tsisy zay vita tapotra ny lalany fa ozy izy Eli hoy Eli tamin'ny 1:13 mba mareo amin'ny baibolinao zany teny zany hoy Eli ty koa teneniko aminao androany za koa androany mba solovavan'ny Eli ampiasain'Andriamanitra eto androany ary fantatro za resy lahatra zato isan-jato fa misy olona miaina zavatra ohatr' zao any ambadibadika any am'izao fotoana zao mety efa eo andalam-pahalanina ny zavatra ampelantananao andala tsy pisina ohatry ary mino fa maromaro rehefa akaiky faravolana ohatr' zao ary mety tsy hoe misy fa tena maromaro rehefa akaiky faravolana ohatr' zao efa manomboka toy zany hoe kitay rosy izy mety kitay rosy isany ao akaiky faravolana io mety efa koberan'ny tanana fa zako hoe mbola teteny anao androany ary tsy miova ny tenin'Andriamanitra ozy izy Eli aza matahotra fa ndeha mihitraka manaova arak'izay lazainao ihany zany hoe ataovy ihany ny mofonareo mianaka zay nge dikan'io io raha matoy hoe anao programa anao mofo ho an'izy mianaka de ozy izy Eli ataovy zay ataonao ataovy zany lazainao nefa anaovy mofo kely ihany aloha ka hoe tety amiko ary rehefa zany de fa manaova ho anao sy ny zanakako ohatrany olona tia tena be mihitsy Eli nge ravana afaka mba mijery olo-kafa Eli nge ravana mety mbola mba manam-bola kely ihany tany na Eli nge ravana afaka mijery olo-kafa manam-pahefana olona ambony sy ny sisy hitoriana teny hoe ny olona de efa mahafantatra hoe de ma-invité ny olona
tsy zay ny programany Elia ny raha n'Andriamanitra azy. Ny programany Elia efa mokamanisa vola madinika. Mba manano nareo le boaty reny de alefa ao vola madinika rehefa mbola misy ny vola de angoniny iny rehefa akaikikaiky. Riavana malala ohatry mafy be Elia. Ohatry hoe olo le fotry zany ve de mbola tena tsy te hiena. Eny mbo ataonao ihany zany rehefa avy eo anao sakafo aminao sy zanaka any fa anaovy aloha zany. Riavana satria tsisy mahafantatra inona zavatra hitranga. Fa Elia tsy mahafantatra ko inona ny zavatra hitranga. Fa ny zavatra fantatra Elia isy zavatra hitranga ao. Zay ny nasain'Andriamanitra nataony aloha de zay ny teneniny an'le olona. Anaovy mofo aloha zahay any anaovy mofo fotsiny anao ihany ianao rehefa avy eo. Vehivavy efa manontany iny ary ny anaovako intsony koa efa irany tanana ve. Izy Elia sady nitsikitsiky izy anaovy fotsiny aloha anaovy fotsiny aloha za aloha anaovana da avy eo anao ihany nareo mianaka rehefa hoe anao mofo ihany nareo fa anaovy aloha za. Finono zany na eo amin'ny Elia zay miteny finono zany, na eo amin'izy mianaka zay miendo finoana ny miaso anatin'izany. Soa ihany anefa fa nanam-pinoana raha vehivavy. Raha tsy nanam-pinoana raha vehivavy de nihinana mofo tokoa izy, le mofo kely tao de araka ny programany de maty izy avy eo. Riavana nanana safidy roa ty vehivavy ty teto androany. Tsy hainy teniny Elia ve fa nao an'le mofo araky le programany ary ny programatsika olombelona ny ao anatin'ny saitsika de tsy lasa lavitra zany. Programa tsy lasa lavitra. Tsy programan'olona tsy lasa lavitra. Anao mofo kely am'le kitay kely de ihinana kely de maty be. Hozy izy Elia hoe zao anaovy ihany aloha zany. Fa zao no lazainy Jehova 17 no tenenina ny vehivavy melo. Vehivavy nge tsy maintsy tanaty fisalasalana tanao tamin'ny sary teo tena salasala izy. Ry Elia sao mba tsy rariny sao de mba tsy rariny. Hozy izy Elia 17 fa zao no lazainy Jehova Andriamanitry ny Israely tsy ho lany mba mareo amin'ny baibolinao io androany. Efa ny marianao le hoe aza matahotra de mario koa androany 17 tsy ho lany hozy Andriamanitra tsy ho lany ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny dililo amin'ny tavoara mandra-piaviny ny andro an-tantsahan'i Jehova raha norana amin'ny tany. Zany hoe ho andra-piavin'ilay vokatra ny tany satria avy ny orana dikan'izany vokatra ny tany de miverina amin'ny fiainana normalina. Efa ny teny Jehova voen'le vehivavy zany satria le vehivavy tekoa de vehivavy manam-pinoana. Ay hozy izy ny teny an'izany Jehova. Ay ny teny an'izany izy. Zany ny teny raha manao ianao androany de tsy ho ritra ny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny dililo amin'ny tavoara mandra-piavin'ny ny andro an-tantsahan'i Jehova raha norana amin'ny tany. Ohatrany tsy teo 15 lasa am'izay ary de nanao araka ny tenin'ny Elia raha vehivavy ary izy sy ny raha vehivavy mba amin'ny ankonany. Rehefa nanao an'io an'ny Elia rehefa raha vavy de nohan'ny Elia ny vokatra zay ka nanao araka ny tenin'ny Elia. Zany hoe nanao araka ny tenin'ny Elia araka ny tenin'Andriamanitra nampidorainy an'i Elia ary izy sy raha vehivavy mba amin'ny ankonany de nanan-kohanina ela zany hoe Elia raha vehivavy sy ny ankonany de nanan-kohanina elaela ihany. Elaela ihany zany mandra-pahatonga n'ilay ranon'olona satria nefa 15 nefa tsy lany ny koba tao amin'ny barika ary tsy ritra ny dililo tao amin'ny tavoara araka ny teny Jehova izay nampitondrainy an'i Elia. Alleloia. Foana napakevitra nakatona nanao an'le izy de araka izy sary hitatsika iny vitany amin'ny Elia andeha andraraka an'le dililo tetra be izy raha hitatsika tsara satria teo iny tavoara iny any efa tena niritra fa vonana ohatra hoe tonga de ndraraka ny dililo tonga de hitatsika tsara le fitsikina ohatra somary ny vita ambavaka iny raraka le dililo
andehaka an'ilay barikako izy tonga de nisy koba ary ny zavatra mahavariana tsy hoe nomen'andriamanitra vola izy hoe nisy vola atao mivata de mandeha mividy tsy mivoaka ny trano ny vidy tsony izy ao ihany sisa reo ihany diloilo tsy mety ritra spesialité an'andriamanitra ny tavoara tsy mety ritra spesialité an'andriamanitra ny barika misy koba tsy mety ritra maka foana ny ataonao maka foana ny ataonao fa tsy mety ritra tsy mety ritra ianao maka ianao matory ny anjely mameno ianao maka ianao matory ny anjely mameno halleloia tsy ritra tsony ry havana malala mandra-pahatonga ny orana tsy nila nivoaka ny tranontsody fa ny fitahiana ao ihany reo zavatra teo am-piratanan'ireo ihany reo ihany ohatry ny nofinofo sisany n'le raha matoe tiatsika de seko maty tiatsika de seka tsy nanana ninino inona zavatra teo am-piratanany zavatra karazany roroa avy angerevany kitay anakiroa de zavatra anakiroa koba sy menaka kely sisa seka tapotra ry havana malala seka tapotra ny fiainana halleloia seka tapotra ny fiainana fa teneniko anao aitry ry vavolombelona aminao ny fiainanay a de efa tenenay anao foana efa seka ela ny tapotra ny fiainanay tamin'ny fotoana mety misy aminareo matsy mbola tsy mare de za tsy menatra mijoro vavolombelona ny fiainana nandrera mety misy havana mijery an'izao de fiainana very raty de avoaka amin'ny olona ka ny any andriamanitra tsy maintsy omeko voninahitra ataoko ambony ny zavatra rehetra ary irairaiko andro aman'alina fa tsy ohatr' zao raha tsy ny andriamanitra rehefa tonga ny fotoana de nananan'olona troza nanan'olona be deabe trosa vokatry ny ditra antson'andriamanitra ary efa nananika ny 1 miliara ny trosa tamin'izany betsaka izany sakely betsaka izany lasa daholo ny teo am-pelatanana ny zavatra noharina tamin'izany lasa ny olona daholo na ny trano na ny tany ninona ny tomobila lasa ny olona tsy nanana ninninona intsony ary araka teko tamin'hoe nanomboka niditra tamin'izao fivavahana zao de nanomboka nentina mbavaka nanomboka niditra tanivon'ny fiangonana anankiray izay mbola tsy mitsahatra miaraba ny mpanompon'andriamanitra tamin'izany fotoana izany izay nanabeanay ra-pana de zao ry havana malala hitanao io toriteny io toriteny io nanova ny fiainanay io nanova ny fiainanay satria ry havako malalako de zao namonjy fotoam-bavaka atao zay mivata andro sabata mihitsy tamin'izay ka amin'ny fiangonana moa misaraka ny toerany lasy ny vavy za ety amin'ny lahy mampina ery amin'ny vehivavy de efa nanomboka ny fantoka am'izay efa le afaka tamin'le tenenenareo hoe tsy zatra tao mihitsy fa nanomboka le zatra fa ao anaty olana bola tena ao anatina tena trosa tsy toko tsy foroana tamin'izany de nandeha io toriteny io nisy ilo-olona tao am'le fiangonana nitory an'io teny io andro sabata maraina fa nakasika be anahako le toriteny ay koa mampionona voakasika be an'le toriteny hoe resaka fahafoizana ny resaka tamin'io resaka sakrifisy ary io ataony vehivavy io ny atao hoe sakrifisy fahafoizana hoe zavatra kely eo aminao de indray mbola nomenao voakasika zay mivady tapotra le toriteny ndrehatra zany toriteny zany nisositra zany toriteny zany tapotra ny toriteny tsarotro lasa nanatina mampionona ary zany anisan'ny zavatra tena isorako an'andriamanitra de ny fanananay mivady firaisatsaina matetika be zay mivady mizahatra eritreretiko aty alavitra aty de mitovy mizahatra hitanay mivady zao de miara mitovy ny eritreritray amin'iny zavatra iny de misy safidy toka de mitovy misy mahafinaritra io vadiko io ka alleloia amen sady tiako izy io fa zao vita ny toriteny de tena reko mihitsy hoe tena nandona ana le toriteny de jenao tsara ny zavatra teo am-pelatananay mivady tamin'izany nitrosanay 1 miliara latsaka kely io zavatra teo am-pelatananay zavatra anakiroa koa ny an'le vehivavy nisy zavatra anakiroa karazany roa kitay anakiroa
de diloilo sy koba ina mba teo am-pelatanana mivady ozy ianao zavatra anankiroa tomobile ray de moto ray tomobile ray de moto ray de amin'ny alalan'ireo a no eritreretina andoavana ny trosa miliara latsaka fa rehefa tao anatin'ny toritena de tena reko mihitsy hoe jesosy a zay mivady koa mba ohatry zany reo zavatra roa sisa de lanyreo a de ho faty zay potika ny fiainana mety higadra mety rava ny tokantrano tsy fantatry tsony fa reo zavatra roa sisa nde atao kely moto zany a koba de lay tomobile dililona amin'ny fanohatra am'izany na tsy maninona koa mety reo le kitay anankiroa keo am-pelatanana sisa tonga ny toriteny ozy izy lay mpanompon'Andriamanitra reo nitory an'io e fa saika maty fa niletika tao anatin'ny saiko zao ny zavatra tantetreo jesosy a ho afaka rovinona moa ty trosanay inona moa re zavatra eo am-pelatanan'ireo jesosy miohatra amin'ny trosa zay tokony aloha tsarotra tsony to de nanatona mampionina onany eny azafady ahoana izy izy zava resy lahatra ka le fiangonana isanay a fiangonana tsotsotry zay izy fa mirehatra tam'izany izy nitsotsotra ny tiako tenenina de tam'izany a teo andalam-panaovana fiangonana akory zareo tany any ambanivohatra zao any eny a zava any eny resy lahatra ka le tomobilinay amin'io a asina ventre amidy zava any eny resy lahatra andao metsika ny elity tomobile ty za koa izy mampino tena anisan'ny zavatra nafaly anahy teo amin'ny fiainako zany zavatra zany zany eritreritry hoe ahoana reny andreseko lahatra ny ty vadiko ty am'izany za koa izy tena resy lahatra am'izany andao teo ny eo a fanapaha-kevitra teo to de nanatina le olona zafady raha am'se zafady raha lahy zay zany tsy mifankafantatry zay mbola vaovao zaho voakasika be am'le toriteny fa zao a misy tomobilinay eo aho to de atolotra ny fiangonana atolotra ny fiangonana anaovanareo zay asan'Andriamanitra na amidinareo anaovanareo fiangonana na entina mpanompon'Andriamanitra mandeha mitoriteny tsy maninona tsy fantatra izy anaovanareo azy fa zao raiso fa omenainareo tomobile kaka zany hoe tena resy lahatra zay a fa tonga de atolotra teo ny eo a tsisy afaka herinandro afaka ray volana teo ny eo atolotra ny lakile mbola eto za mpanompon'Andriamanitra mety misy fotoana mijery anay na ny olona mpiara-mivavaka tam'ilay tanatin'izany fiangonana zany mena ny lakile nomena ny papier atolotra tsy manana tomobile tsony zay koba eran'ny tanana ny antony de zao tsy olany Elisa io tsy olany Eli io zavatra io fa ny fantoman'Andriamanitra de lay vehivavy voalaza tery aloha fa notendreny io vehivavy zany notendren'Andriamanitra amelona ny Eli amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'Andriamanitra atolotra le izy tsy amina oeraoera fa voakasika ny toriteny iomenay anareo izy to de akateny ambony pipe de to de niteny misy olona resy lahatra fifaliana beky tsy mbola nisy nanao atao hatram'izay niainany zany fiangonana zany kosa aloha zany e fa zay nanao an'izany tam'y finoana hoe zay le manano teny eto de nomena nanomboka teo de moto zanakay am'zany zanakay le voalohany iny mbola kely de manao iny entinay amin'ny moto izy iny za mpitondra moto de mampionona aoriana de izy atao enelelenanay mbola kely izy tam'izany de entinay manomboka teo am'zay moto na vita inona teo amin'ny fiainanay le tomobile raha namidy ohatrany tsy hitako zay vitany fa nanomboka teo ry havana malala nyraisinay zany teny zany hoe misy olona zany efa tendren'Andriamanitra ary olona io tsy olona mpanan-karena io fa io olona io olona manano teny io olona mpitondra tena zay tonga de nireny tenanay zay mpitondra tena tsisy alentsony zay Jesosy zay mpitondra tena manana niza tsony moa zay tonga de natolotra
fa teneniko anao ry avana hijoroko vavolombelona aminao, hijoroko vavolombelona aminao. Mety ndraindraitsika mety mieritreritra hoe rahalarato zany tena ohatrany fa za mitantarano an'izany satria zany nidirany tonteny ary io toriteny io mihitsy nampirenay tamin'izany. Ary za koa ry havana raha mitantaranao an'izany tsy ry hareny amin'ny tenako fa hanapotra ny voninahitra Andriamanitra nyseho teo amin'ny fiainanay tamin'izany. Dina ny zavatra nitranga tamin'izany efa manao fanatitra de misy vata anankiroa tamin'izany de eto ny fanatitra de eto ny ampahafolo-karena vata ohatrandreny urina reny nataon'zareo tamin'izany de zany le juste asina valopy anankiray de samy mandeha makeny rehefa manao fanatitra. Teneniko anao ty zavatra ty, fotoana fohy tao aorianan'izany, fotoana fohy ary volana jona ohatry zao mihitsy, volana juin 2007 ry havana malala nanomboka nivavaka atao amin'izany fiangonana zany zay mars 2007, 22 juin na 23 juin teo, zany ohatry ny hoe hery nomaly mihitsy ohatry nomaly mihitsy nanao an'izany zavatra zany, zany hetsika zany zay angambany herinandro na 2 herinandro talohan'izany nanao an'izay sakrifisy, nanao an'ilay koba eran'ny tanana. Fa nisy zavatra niseho teo amin'ny fiainanay tonga de nivaly ny asa zay nataoko. Nandray vola mbola tsy niraisiko teo amin'ny fiainako tamin'izany, tamin'ny asa zay nataoko. Inona zavatra nitranga izy ianao ka za manao ampahafolo-karena. Hitanao le rehefa sy nampahafolo-karena io tsy omby ao le tondra valopy ohatry zao ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Za tsy maintsy mijoro vavolombelona ary ianao koa pahiresiko amin'ny fijoroana vavolombelona. Ny valopy nisy ny ampahafolo-karena ohatry zao ny ateviny ampahafolo-karena mivady tsy omby eo amin'le izy, tsy omby eo amin'izy de tsy maintsy ny tedavina ny lakile an'le izy satria midikadina voaina de sokafana le izy de voaina le ino ty sy le vata de zay rehefa tao nanomboka ny herinandro taorina an'ino izy ianao mba fantatrao ny zavatra nitranga variana be nijery an'le vata nentina tany amin'ny mpandrafitra le izy de nitarina am'izay natao ngeza be am'izay le vatany ary nanomboka teo ihany koa tsy nanao an'izany ampahafolo-karena tamin'ny valopy kely ohatry mifidy zany tsony zay ohatry zany foana nanomboka tamin'izany ny zavatra azoko ijoroana vavolombelona aminao hatramin'izao tsika miteny zao tsy ritra ny dililo. Trosanay tompoko de miliara latsaka 900 millions FMG trosan'olona taminay fa tsy ritra ny dililo, ny trosa afaka fa tsy vitan'izany fa tsy ritra ny dililo, tsy ritra ny kobo, tsy ritra ny dililo, tsy ritra ny kobo, tsy ritra ny dililo, tsy ritra ny kobo, alleloia. Ary zavatra tena mahafinaritra ampanetretena tsy zay rery tsy zay rery fa anisany tao anatin'izany fiangonana zany, anisany mpanohana tao anatin'izany fiangonana zany. Ary raha tômôbilina zany tsy indray mandeha zany nanome an'izany tao anatin'izany fiangonana zany. Fa na manao manangana radio ny fiangonanay tamin'izany na manao fiangonana de zay mivady miezaka foana eo amin'ny loha laharana afoy satria zao ry havana malala zany natafavoaka ny fiainana. Ary io vehivavy io fantatro azoko antoka fa nanomboka teo fiainana ho azy zany, fiainana ho azy zany manao sakrifisy teo amin'ny fiainana zany. Ary havana malala ato teny aminao androany fa fiainam-pahagagana ny ainan'io vehivavy io. Olona efa saika maty, efa saika tapitra, efa saika vita ny fiainany zay mivady efa teneniko anao foana ty zay mivady ngira efa saika potika tanteraka ny fiainany zay hoe efa misy fotoana miteny an'izany ny olona misara am'izay misara aloha nareo de samy mamelo tena zazakely etsy nitrosa manaraka za ery efa tena milo lasa dala mampionona am'izany tena mitetaina miaraka amiko toy zany hoe misara mihitsy aloha nareo aloha misaraka efa milamina ny herinany de miverina vady izy anisy an'izany fa de hoe midika zany hoe misara ry havana malala fa ty zay eto ary tsy olona rahan'olona trosa tsy niseho teto raha nisy zany ary anisan'ny olona papahiry olona mitrosa ary miteny mananatra ny olona aza mitrosa zany ianao amin'ny fiainana na tsisy hoanina aza mitrosa zany tsony ianao fa mahavelona anao ny Andriamanitra. Alleloia. Ry havana malala za ty ampahiry anao androany
Andriamanitra tsy hanendry olona efa mpanan-karena tamin'io fotoana io. Fa Andriamanitra rehefa te haneho ny heriny sy ny voninahiny dia any amin'ny zavatra tsy ampoizina mihitsy. Tena havariana angery-havana zany hoe zay mivady taorinan'izany nanomboka tamin'izany, zay ngery-havana tamin'izany ka tena teneniko anao fa niroborobo ny asa mandraraha. Zay ngery-havana tao Madagasikara tamin'izany mba fantatr'olona maro tao Madagasikara ihany. Anisany mba mpivarotra tômôbilina mba tena fantatr'olona tao ngery-havana. Tao anatin'izany tamin'ny 2008 tsy mbola nisy mpivarotra tômôbilina tany Madagasikara nanao an'ity zavatra nataony ity, nanana site web zay tamin'izany. Takalo ny anarany. Zao hoe be manao an'izy, zany namorona zany tamin'ny taona 2008. Tenenay taloha mivarotra tômôbilina dia miditra ao anaty sitanay ianao dia klikenao dia hitanao sy lokon'ny tômôbilina ny intérieur ny hatramin'ny feony raha ilainao dia henonao zany. Zay anisany nanao an'izany. Niroborobo ny asa mandraraha, lasa mpahambongady ry havana malala. Eo amin'ny Maremasa eo raha mahita fivarotana tômôbila ianao, anisany nanangana an'izany ny tenanay niaraka tamin'ny olona vitsivitsy tamin'izany. Tamin'izany filoham-pirenentsika mbola maire ravana malala. Efa saika potika tanteraka, efa saika tsisy ny raisina fa natsangana Andriamanitra indray. Izany tsy mahalala anaty tany raha varotra tômôbila zany hatrany amin'ny province ry havana, hatrany Anosy ka hatrany na raha mbola olona koa hiditra ao Antananarivo dia mahafantatra misy client daholo na Fianarantsoa na Tuléar na Diego na Tamatavy indrindrindrindra Atsirabe zany ry havana malala Majunga. Izany tsy nalala zany raha takalo zany. Zany ke zany raha mijery clip mampionona ianao. Dia misy hoe remerciement Dieu tout puissant dia sy ny sisa dia misy hoe takalo. Zany société ako angeny tamin'izany. Société takalo. Fangariavana mbola afaka nanana société zany le olona efa potika efa nandeha tongotra nandeha linasa mandeha mivavaka. Mandeha linasa le misy fotoana tsy omby taxi be iray izy mivady dia ny vehivavy ny rehefa vory dia za miandry linasa le any Sabosina mena le misy tsipika maitsomaitso mandeha mivavaka. No lasa mpambongady. Hoy zany hoe mirehare za tsy mirehare zany fa mifijona vavolombelona tsy maintsy atao. Fa ny Andriamanitra velona ry havana malala. Velona ho any Andriamanitra fa teneniko anao zany. Zany fiainana efa potika efa tsisy ny raisy efa tena nataon'olona oam-pitenenana efa tena nataon'olona tsinitsinina araka le irany njaka fitiny hoe iza moa za iny ry havana. Efa fanevatevany olona ianao sisy. Hoy izy Andriamanitra tendreko ianao, halleloja, tendreko ianao. Elia ny tandidon'i Jesosy. Ary Jesosy rehefa nitory Jesosy dia hoy Jesosy heveriny olona fa iza Jesosy ngery havana maka toeran'i Mosesy nanafaka ny zanak'Israely, tondra ny zanak'Israely niampita ny ranomasina mena. Jesosy nge mitondra anao miampita amin'ny fiainana ratsy makany amin'ny tsara io. Jesosy nge mandray ny toeran'i Elia amin'ny fanaovana fahagagana. Halleloja. Ary tsy nandehandeha foana nisehony izy roa mirahalahy niaraka tamin'i Jesosy teo an-tendrombohitra niova tarehy Jesosy dia teo Elia sy Mosesy. Halleloja. Androany za teteny aminao. Any anatinao any misy zavatra azonao atao an'i Jesosy. Halleloja. Za tsy hoe manentana anao arabola. Fa za kosa teteny aminao androany. Ary tsisy anandro sika angamba ianao mahita tsisy anandro sika miteny an'izany. Ilay hoe fanentanako manentana zavatra miteny zavatra ohatr'izany fa zay kosa aloha nitory-teny androany. Dia za teteny aminao androany fa metezanao ho tendren'Andriamanitra. Halleloja. Sahianao mizaha toetra an'Andriamanitra tahaka an'ity vehivavy ity. Ary za koa mitsodrano anao androany. Aorinan'ny hira dia za hitsodrano anao rehetrarehetra eto androany. Halleloja. Mba ho ianareo koa ho tendren'Andriamanitra ary ho tenenina tahaka an'izany tenenina tamin'ny aza matahotra sy ny hoe tsy ho laniny koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritra ny dililo amin'ny tavoara mandra-piavy ny andro adatsahan'i Jehovah raha norana amin'ny tany. Izy avy ireo lefa mitady hialainy ireo. Izy avy ireo lefa mitady eo amin'ny ambavahoana ny fahafahambaraka ireo. Hivavaka ho anao androany. Ho tain'Andriamanitra anie isika tsirairay avy. Mbo avy ny fotoana ho tsarovanao zany. Ary za androany tena teteny aminao fa ho ampatsifon'Andriamanitra anao ty toriteny ty ao aorianao.
za te ampahirianao koa androany manao hoe ianao ngery avana tsy nisy fotoana nanarian'Andriamanitra anao zany ary tsy hoariny zany ianao tsy fony ao ampony ianao ary denao koa mitsofony rano taka ny ao amin'ny oabolina antenantsika teo hoe tsy avelan'ny Jehovah ho mosareny zany ny fanahany marina avy fotoana atsiaro ianao Andriamanitra tena teo tadidiko ankehitriny fa teo foana ianao nomba foana ianao raha mbola anatin'le ratsy be no fiainanao am'izao fotoana zao manana finoana fa tsisy lavy mandrakizay zany ary avy fotoana atsiarovanao sy saoranao an'Andriamanitra misaotra tompo misaotra fa aiza tam'ireny tao amponao foana aiza tam'ireny mbola tao anatin'ny masonao foana ary efa mitendrenao tain'Andriamanitra ivavatsika rina biby maherezaka azano lalana diavinao izane itrotro anao tsy averany olavy anao izy ny teny fa ianao ane tsy fody fa ianao no ao ampony iny tena ty kanade tsy azano lalana diavinao izy ane itrotro anao tsy avelany tsy avelany lavo zany ianao fa tadidio fa tadidio fa natohio na de tohio aza Jesosy efa nilaza fa tsy andao anao tadidio nafozano diavina ivona noseuno anao mavireo miezakany nzika anao isaya ketraka analanao antanany miroso narano masina zewalo nafavaluarinako mikendriny animbanao marireo miezakany nzika anao isaya ketraka analanao antanany miroso masina zewalo ifavaluarinako mikendriny animbanao fatadidio fanatohio azany olananao izy laza fatsy andao tadidio
tsy manarina mafoiana mavelany ireo eroka nadidio fa natoio azany olana mina izy milaza fatsy anda tadidio tadidio nafazano tiavina mivolina maseonona tadidio fa natoio azany olana mina izy milaza fatsy anda tadidio tadidio nafazano tiavina mivolina maseona endriavana malala fatatsika am'izao fotoana zao a iteny manao hoe jesosy a ilainay zany mety eo amin'ny toerana zany vehivavy zany ianao am'izao fotoana zao mety eo am'izany toerana zany tokoa ianao hoe kitay roa sisa koba sy diloilo sisa efa mioman'ny faty efa mioman'ny tapotra ny fiainanao efa mioman'ny afabaraky ianao tsy ry havana malala Andriamanitra tsy manala baraka ny Andriamanitra toriko aminao ary Andriamanitra tena tianao ary tena mitsinjo anao atolory azy ny fonao aloha zay ny rano mangatsika nangatahany Elia dia makatoava azy ianao dia mahafoiza ihany koa satria zany ny afatry ny toritentsika androany ry havana malala tsisy ninona azo avily zany toriteny zany tsy hitako raha teo izay amlinany zany fa zay ny votoatin'ny afatritsika androany dia anjaranao ry havana ny makatoa ary ny olona iantefany zany amin'izao fotoana zao dia reny olona tena hoe ao anatina ady sarotra ary ny atao hoe sakrifisy dia sakrifisy tokoa ary ny atao hoe fafoizana dia tena fafoizana tokoa za manokana tena resy lahatra sy tonga fotsiny teto indray zany toriteny zany androany hitaridarinanao any ny fanahy masina ary hikarakaranao ihany koa anie Jesosy ry havana malala ao anatin'io mosary zay mahazo anao misy olona tena miaina mosary eto amin'izao fotoana zao misy olona tena miaina anatina mosary eto amin'izao fotoana zao tokony ho tapotra ny mosarinao ary tokony tsoritra tsony ny diloilo ao anatin'ny barikanao sy ny diloilo anatin'ny tavoaranao sy ny koba ao anatin'ny barikanao hivavaka tsika amin'izao fotoana izao
dia andaontsika ny olo tena ho an'Andriamanitra. Misaotra anao zay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Mankasitraka anao zay Jesosy satria voaraina indray ny hafatra tamin'ity androany ity. Ary misaotra anao raha nandalo an'izany zavatra rehetra zany Jesosy, afaka nijoro vavolombelona, afaka nampahery ihany koa. Ary voninahitra dia ho averiko anao Jesosy. Fa ho tsaroko mandrakizay ho tsarovana menakavy kely zany zavatra nataonao teo amin'ny fiainanay. Fa fiainana efa maty, efa potika, efa rava Jesosy. Ary efa nika amboatran'le koba eran'ny tanana sisa dia ho faty, saingy no teneninao tamin'izany hoe aza matahotra. Misaotra raha eo, misaotra raha nitendrenao zay tamin'izany, misaotra fa mbola nanendry anay ianao hatramin'ity androany ity Jesosy. Dia hamelo maso an'izany asanao zany. Ary vonina mandrakizay nanolo tena ho anao dia misaotra Jesosy. Voninahitra ane ho anao, voninahitra ho anao ary ny any teninay Jesosy dia zao hoe mbola ity indray zay irao zahay fa vonina anao misitraka ao. Dia rany aja nisaotra sy voninahitra ho anao efa hatramin'izay. Jereo reto mpanomponao zay manaraka an'izao fandaran'izao Jesosy fa misy olona tokoa efa ao anatin'izany toerana zany vehivavy manano tena izany Jesosy. Mety efa tena anaty fahasahiranana tanteraka Jesosy. Nefa kosa nampandrenesinao indray ny feonao androany. Dia misaotra re Jesosy, misaotra Jehovah Andriamanitra, misaotra satria anao nifidy ny tsirairay avy. Tsy izay no nifidy anao fa ianao no nifidy anay mba handesy amo. Koa dia indreto zay Jesosy manolo tena ho anao. Indreto zay Jesosy tena hoe matovy fitaovana eo am-pelantananao. Ary za matoky fa tsisy sofaty, tsisy sofaty mosary. Fa ianao dia Andriamanitra manakariam-pahasoavana, ary ianao dia Andriamanitra mpamelona fa tsy mpamono. Koa dia misaotra ane Jesosy. Dia erany aja nisaotra sy voninahitra anao hatramin'izay dia mandrakizay. Dia vositsatana koa dia farotra amin'ny rahanao tsy afaka hitsaingoka na dia litera ray tamin'izay nampaviteto azy fa moa avy zato eny am-pony tsirairay avy. Misaotra Jesosy. Halleluia. Amen. Ivavaksika ho an'ny firenena amin'izao fotoana izao dia ampandrotsika ny vavintsika Erika avy eto Frantsa ivavaka ho an'ny firenena. Tahito raha ny Erika. Daholotsika tsirairay avy ny pastera dia iara-mivavaka-tsika amaranana fotoana sy amin'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy miverina mankalaza ny anaranao ndraika ny fiarity. Misaotra no ny fitiavanao anay tsirairay avy Jesosy satria mbola afaka nenao zany teny mamy avy amin'ny mpanomponao zany indray dia tsirairay avy. Misaotra fa mbola nitahinao sy nitantaninao zay Jesosy malala satria raha tsy teo ny fitahinao dia tsy afaka mihaino amin'izany teny izany zay. Dia mankasitraka Jesosy malala fa tena teny ilain'ny tsirairay avy izany teny izany. Entina hanovo hery indray amin'ny mpiality raha toy izay dia ampiadanana sy ampilaminana no andehananay atoy satria mahazo teny mamy avy aminao. Mankasitraka indrindra Jesosy nampianatra anay ianao ny tena atoky anao, nampianatra anay ianao ny vony indray fa na dia mandalo aby ary mety mandalo aby izay tsirairay avy reto mety efa tahaka ny vehivavy manano teny ty hoe tsy manana minina fa tsy diloilo kely sy koba eran'ny tanana dia mino Jesosy fa androany dia ho velona indray ny fanantenana tsirairay avy androany dia ahery indray zay androany zay dia tena hanana fanantenana fa ianao rery ihany afaka mamonjy anay Jesosy malala fa indreto zay Jesosy malala manolotra ny fonay, manolotra ny tenanay ho anao Jesosy afonay ho anao zany satria ianao fa mahafo be ho anay ary atoky ny teninao mandrakariva zay aminaraka n'izay teneninao sy izay lazainao sy anao sitrakao. Dia misaotra Jesosy malala fa tena mamy zany tena tondrainao hanomponao zany. Misaotra ihany koa fa nampiasanao koa pastera melabelatra sy mijoro vavolombelona mba entina ihany koa tena hoe hijoroana vavolombelona trianao rehefa tafavoaka amin'ny adinay izay tsirairay avy. Dia matoky izay Jesosy fa ianao teto tanteraka ny fanatrianao ary fanainao masina Jesosy tena aoka hitoetra ato anatinay
ameno ato anatinay mba fanjany teny zany mamoaty anatinay mba fanjany teny zany tena hoe ampiasainay Jesosy malalaka tsy hoe enonay fotsiny fa tena tatoatinay dia ankehitriny zay Jesosy raha hivavaka ao amin'ny firenena dia apetraka eo am-pelantananao zany vavaka zany tompo malalo tsisy miankina aminao ty firenena ity ary mila an'izany mihitsy ty firenena ity amin'izao fotoan'izao satria tahaka ny ty vehivavy manano teny ty firenenay Jesosy efa tena sahirana efa tena mandalo ady betsaka Jesosy ny zavatra miseho ary tsy miala ao ny fahantrana Jesosy malalo maro re tsy mihinan-kanina indrindra na any amin'ny faritra atsimo Jesosy tena efa mijaly izy ireo Jesosy malalo jereva mindra-ponao ny firenenay Jesosy kasiofa ny vahoaka malagasy mba tena hoe atoky anao hijoro amin'ny fahamarinanao satria izany ny tsy ampy eo Jesosy malalo mbola teny faharatsianao Jesosy minonao ihany mivavaka ihany nefa mbola manao ny ratsy fanao dia dioviny ny vahoaka malagasy Jesosy malalo ka tsy mampanay masonao mba tena hoe ametraka amin'ny tenany ny olona tsirairay eo am-pelantananao fa maro ny mbola tsy mitoky aminao maro ny mbola mandeha amin'ny lalam-piso Jesosy tena angatahako amindrafonao zany Jesosy mamindrafo amin'ny firenenay ianao mamelany eloko ny vahoaka malagasy ianao Jesosy ataovy mitodika aminao vahoaka malagasy fa milanao io firenenay jereva misambaratonga ny Jesosy na ny tokantrano rehetrarehetra Jesosy jereva manokana fa ao misy ady ao mety misy efa tahaka ny vehivavy manano teny ty dia ianao ny amanitra misy ireny Jesosy ao koa Jesosy ny any am-ponjaka dininay na dia voahilokilika ary izy ireny na dia mibera mety tsy mahatsiaro azy ireny dia zay kosa Jesosy dia mahatsiaro azy ireny hoentina eto tongotrao mba jerenao amindrafonao jereva ny koa ireo marary Jesosy amin'izao fotoan'izao fa maro ny marary ianao nikasika an'ireny ianao ny anasikana an'ireny ary tasiompana ianao masina mba tena ametraka amin'ny fiainan'izy ireny eo am-pelantananao mba hitodiany aminao satria mety hoe antso izay iantsonao azy ireny aretina mety mahazo amin'izy ireny Jesosy malalo dia mitondra anay Jesosy efa vera variana amin'ny zavatra mamirapiratra fa tena ataovy mifantoka aminao ataovy tena mitodika aminao Jesosy eny Jesosy na ny tondra fivavahana Jesosy dia mba angatahika ihany koa mba tena hitoro ny filazavitsaranao hitoro ny fahamarinanao amin'ny marina tokoa dia matoky Jesosy fa miaino an'izany zavatra izany ianao matoky Jesosy fa mijery ny tsirairay avy ianao ary matoky ihany koa Jesosy fa izay tsirairay avy rehetra izay miaino an'izany teny izany dia ho ambinao ho tahinao raha andeha atory izay Jesosy dia ny fanainao masina hitady-dalana anay fanainao masina no ampijoro anay fanainao masina no amela ny fanantenanay fanainao masina no ampitombo ny finoanay Jesosy malalo dia apetraka teny eo am-pelantananao izany vavaka izany anao ny tera sy laza voninahitra mandrakizay misaotra Jesosy malalo alleluia amen alleluia misaotra betsaka ny anabavintsika erikatsika tao anatin'izany vavaka izany vavaka matsiro alleluia dia mitenanao koa androany hoe tapitra koa ny fiarahantsika misaotranao nahatrena hatramin'ny farany inao fa nahery ianao raha mbola tsy tokeny amin'irao lanitra Jesosy any dia neto indray tsika raha-pitso alina tahaka izao azo adiny fa raha-pitso amin'ny fito hariva dia misy ny fandaneranao mampionina misy andrata dia hiaraketo nareo raha-pitso amin'ny fito za kosa manome fotoanareo raha-pitso amin'ny ora tahaka izao samita hin'Andriamanitra www.andramokaiza.com afahanao miheno ny onjam-peo radio isan'andro mandeha andro aman'alina ary misy toteny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina raha-pitso amin'ny folo maraina averinao zao fandarana zao raha mbola sinainy hatramin'ny voalohany ianao amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito hariva ihany koa dia mbola mandalo mandeha koa ny toriteny falany eo taminao raha tiana maro sao mbola tsy narabevotoana dia efa mifarana ary samita hin'Andriamanitra matory tsara daoly fahasoavan'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy saotranao nahatrena hatramin'ny farany halleluia amen